Tsara toko faraky ambin'ny folo. Tany Gileada dia nisy miaramila mahery fo nantsoina hoe Gifta, zanakalahin'ny vehivavy janga sy ny lehilahy atao hoe Gileada. Niteraka zanakalahy maro ny vadin'i Gileada, ka noho ny efa lehibe ireny dia nandroaka ny Gifta ary nilaza taminy hoe: tsy mananjo amin'ny lova avy amin'ny raintsika ianao satria zanaky ny vehivavy hafa. Dia nandositra lavitra ny ralahiny i Gifta ka noho natao amin'ny faritanin'ny Toba, ary nisy koa olom-pona nivondrona teo aminy ka nanao asan-jirika miaraka taminy. Taoriana kelin'izany dia nanafika ny Israelita ny Amonita, ary rehefa vaky ny ady teo amin'ny Amonita sy ny Israelita dia nandeha ireo loholon'ny Gileada mba haka ny Gifta any amin'ny faritanin'ny Toba, ka nanao taminy hoe: avio mpitarika ny tafika ianao mba hahafahanay miady amin'ny Amonita. Fa novalian'i Gifta hoe: moa tsy nankahalahy ve ianareo ka nandroakay hiala tao an-tranony raiko? Koa nahoana no mankaty amiko ianareo ankehitriny rehefa trapahoriana? Hoy kosa ny loholona tamin'ny Gifta: mitodika aminao izahay ankehitriny mba andehananao hiaraka aminay ka hiadianao amin'ny Amonita. Dia ho filohanay sy ho filohan'ny mponina rehetra any Gileada ianao. Dia hoy indray i Gifta taminy: raha mampody ahy ianareo ankehitriny mba hiady amin'ny Amonita, ka atolotry ny Tompo eo anoloako ireny, dia ho filohanareo aho. Dia hoy ny valitenin'ny loholon'ny Gileada hoe: ny Tompo no vavolombelona amintsika, fa araka izay efa nambaranao no ataonay. Dia nandeha niaraka tamin'ireo loholon'ny Gileada i Gifta ka noraisin'ny olona ho filoha sy ho mpitary tafika, ary tao Mitsepa teo anatrehan'ny Tompo dia no hamafisin'ny Gifta ny teny rehetra efa nifanarahany tamin'ireo loholona. Nandefasan'i Gifta iraka ny mpanjakan'ny Amonita mba hilaza aminy hoe: inona no antony hiadiantsika no tonga aty amiko hanafika ny taniko ianao? Dia hoy ny mpanjakan'ny Amonita tamin'ireo iraky Gifta: fony niakatra avy tany Egypta ny Israelita dia naka ny taniko hatreo amin'ny lohasan'ny Arnona ka hatrany amin'ny renirano Jakoba sy hatrany Jordana. Koa ankehitriny avereny amiko ampilaminana ireo faritany ireo. Dia nandefa iraka fanindroany ho any amin'ny mpanjakan'ny Amonita indray i Gifta mba hilaza izao hafatra izao: tsy naka ny faritanin'ny Moabita na ny faritanin'ny Amonita ny Israelita, fa raha niakatra avy tany Egypta ireo dia namakivaky ny tany efitra hatreo amin'ny ranomasin'ny Voltara ary nakany Kadesy. Tao izy no nandefa iraka nangataka tamin'ny mpanjakan'ny Edoma mba ahazo hamaky ny faritaniny, saingy tsy navelany. Ary nandefa fangatahana toy izany koa tamin'ny mpanjakan'ny Moaby izy, nefa tsy nekeny, ka dia nipetraka tao Kadesy ny Israelita. Avy eo dia nandeha namakivaky ny tany efitra izy nanodidina ny faritanin'ny Edoma sy Moaba, ary tonga tao antsinanan'ny Moaba. Dia nitoby teo ampitan'ny renirano Arnona izy, fa tsy niditra tao anatin'ny faritanin'ny Moaba satria i Arnona no sisy taniny. Ary nandefa iraka ho an'ny Sihona
Mpanjaka Amorita izay nanjaka tao Hesibona ny Israelita ka nangataka taminy mba azo hamaky ny faritanyny hatrany amin'ny toerana izay alehany. Tsy natoko ny Israelita i Siona ka tsy namela azy hamakivaky ny taniny, fa namory ny tafiny manontolo dia nitoby tao Jahatsa ary nanafika ny Israelita, ary natolotry ny Tompo Andriamanitry ny Israely teo an-tanan'ny Israelita i Siona sy ny tafiny ka resiny, dia nalain'ny Israelita ny faritany rehetra no nenany Amorita. Manomboka hatreo amin'ny lohasahan'ny Arnona ka hatrany amin'ny renirano Jakoba, ary hatreo amin'ny tany efitra Atsinanana ka hatrany amin'ny ony Jordana. Ny Tompo Andriamanitra Israely ary no efa namelanay vahoakany haka ny tanin'ny Amorita, ka dia ianao indray ve no te hanesitra azy aminay? Moa tsy tanànanao no fanananao ve ny faritany izay nomeny Kemosy Andriamanitra ho anao? Noho izany dia zohonay koa ny tana ho fanananay izay tany rehetra nomeny Tompo Andriamanitra ianay. Moa mihevitena ho tsara lavitra noho i Balaka zanakalahin'ny Tsipora sady mpanjakan'ny Moaba ve ianao? Iza anefa tsy mba nila ady tamin'ny vahoaka Israely sady tsy nanafika azy. Efa 300 taona izao no nipetrahan'ny Israelita tao Hesibona sy Aroera mba amin'ireo tanàna kely manodidina azy avy, ary koa tao amin'ireo tanàna rehetra eny amoron'ny Arnona. Koa nahoana no tsy nalainareo io faritany io tamin'izany fotoana rehetra izany? Raha izao aloha dia tsy nanota taminao, fa ianao no manisy ratsy ahy amin'ny adianao amiko. Ny tompo tsara ny hitsara ny Israelita sy ny Amonita anio, kanefa tsy niraharaha ny afatry Jefta ho azy ny mpanjakany Amonita, ary nirotsaka tao amin'ny Jefta ny fanahin'ny Tompo, dia nandeha nitety ny faritany Gileada sy Manase izy, ary tonga tao Mitsepa any Gileada mba hiampita ho any amin'ny faritany Amonita. Ary nivoady tamin'ny Tompo i Jefta ka nanao hoe, raha atolotrao tokoa eo an-tanako ny Amonita, dia atokako anao sady atolotro ho sorona dorana manontolo ho anao, izay olona mivoaka voalohany ny varavaran'ny tranoko mba hitsenay rehefa miverina avy nandresy ny Amonita aho. Dia nihoatra ny sisin-tanin'ny Amonita i Jefta mba hiady aminy, ary natolotro ny Tompo teo an-tanany ireo. Nandresy azy i Jefta ka nahazo ny tanàna 20 teo anelanelan'ny Aroera sy ny manodidina ny Minita, ary hatrany Abela Keramima. Fa resena goavana ny any Amonita ka dia nilefitra teo anoloan'ny Israelita izy, fa noho ny verina tany aminy tao a Mitsepa i Jefta, dia ny zanany vavy no nivoaka nitsena azy sady nandiha tamin'ny amponga tapaka. Vavy tokana anefa io, fa tsy nanan-janakafy izy. Koa raha vao nahita azy i Jefta, dia nandritra ny fitafiany sady niantso hoe, indrisy anaka, fa nampidi-doza ianao, ary ianao izao no fototry ny akiveko. Efa nanao voady tamin'ny Tompo manko aho,
ka tsy mahazo mitsoaka ny teny nomeko. Fa namaly azy ny zanany vavy hoe, Dado, raha nanao voady tamin'ny tompo ianao, dia tantera ho amiko izay efa nalohaki ny vavanao taminy, satria izy efa namelanao amalifaty ny amonita fahavalinao. Nefa na izany azy, dia mba homeo fepitoana 2 volana aho ankanesako eny an-tendrombohitra miaraka amin'ny namako mba hitomaniko ny tenako, tsy maintsy ho faty nefa tsy mbola nanambady akory. Dia nomeny Jifta lalana andeha mandritra ny 2 volana izy. Koa nandeha izy sy ireo namany ka nitomany tena an-tendrombohitra. Noho ny tenany tsy maintsy ho faty nefa tsy mbola nanambady akory. Noho ny afaka 2 volana dia niverina tany amin'ny rainy izy, ka notanterahiny rainy taminy tokoa izay voady efa nataony, dia maty mbola virjiny raha zazavavy. Ary hatramin'izay dia nanjary fanao teo amin'ny Israelita izao fomba izao. Isan-taona ny vehivavy Israelita dia mandeha mitomany mandritra ny 4 andro ny zanaka vavin'ny Jifta, ilay Gileadita.